Mialohan'ny daty hiverenan'ny mpianatra an-dakilasy dia tokony hisy ny fepetrapetraka ny mpitantana ny sekoly La Pépite d'Or 3 eny Ambohimanarina eny, izay sekoly nisian'ireo mpianatra namony ainy tao anatin'ny fivoahana nataon'izy ireny tany Andravelona mahitsy tany. Ankoatran'ny favoazana hafa mantsy hita ho mianjady amin'ireo mpianatra ihany koa ny favoazana ara-tsaina ho hiatrany ny fanazavana ireo ray aman-dren'ny mpianatra. Mangataka fivoriana sy fijerena manokana avy amin'ny talen'ny sekoly La Pépite d'Or 3 eny Ambohimanarina ny ray aman-dreny mialohan'ny hirosoana amin'ny fidirana amin'ny alatsinainy 9 May ho avy izao mba hisiany ny fitoniana eo amin'izy ireo ataoriana ny renivonana sy ireny. Izy ireo izay tsy mbola nahazo valiny mahafapo avy amin'ny talen'ny sekoly hatreto. Natsiaro fijaliana tokoa izany tamin'ny fitaitainana rehetra teto ka mangataka izany izay hoe mba hisy fivoriana atao am-pianarana mba hanatsarana ny ho avy ny fifampitondrana fa satria tsapa amin'izao fa misy ny tsy ara-dariny. Na fampilazana ilay zavatra nitrangatany ary dia honohono fotsiny izany nahafantaran'ny ray aman-dreny dia ny ray aman-dreny any miezaka mifampitady sy mifampiantso ny fanantona izany hoe ahoana ny ataontsika ahafahana mahita ilay zanaka tsirairay avy. Dia nangataka moa izay maly dia ohatran'ny mbola voasolo tena ny hoe miezaka ny andrayanareo fa mbola hoe en deuil hono ny fianarana izany dia manaiky an'izay aloha ny ray aman-dreny dia rapitso amin'ilay fitaovavahany ireo zany dia mihita hoe inona no ataony ny sekoly. Ilaina ny fametrahana fandaminana vaovao eo anivon'ny sekoly ataoriana ny renivona ireny hono ireo ray aman-dreny. Raha ny fanazavana dia hisy fampompivavahana ho tanterahany amin'ny sekoly rapitso.